enisaocanao jeso malalo cacizao fotona mamizao yanaranay atongocao izahai izay pianatrao kuambitenenare jeso malalo izahai iainucaranao kahirote nyaviaminao itoetsapetsakao ampunaya kuambitenenare jeso malalo izahai iainucaranao kahirote nyaviaminao itoetsapetsakao ampunaya irote nyaviaminao itoetsapetsakao ampunaya faly miarabantsika tsirairay avy indray atratra iteraka misy fahatelo amby folo ny volana aprily ity ary manona fahasoavan'ny tompo hatrano amintsika mirary ny tsara indrindra ary koa ny tsy salamany azo fahasalamana azo hery ny kivy mba hatanjaka ara-tsaina ara-panahy ihany koa milohan'ny dirantsika amin'ny lesona an'io dia ray vavakantsika tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa ny aina dia avy aminao ny fofinaina mavela dia avy aminao misaotra ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao fa raha tsy anao dia efa tsy nisy izay saotra ihany koa mamaly mivavakay mihaino ny fitarainanay ary koa mety mamposaka ny voninahitra ao amin'ny fiainanay amelany ilokay amindrafo aminay iray eo mety ezoinao ampitoetra am-ponay ny teninao ary amelombelona izany mandrakarivo minaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao ny fahasoavan'ny filazantsara izay mahenika izao tontolo izao fahasoavan'ny filazantsara izay mahenika izao tontolo izao izay rehetra mandray ny afatry ny filazantsara ao am-pony dia aniry indrindra hitory izany ny fitiavan'i Kristy nateraka avy any an-danitra dia tsy maintsy mahita izay isehoany ireo izay efa nitafy an'i Kristy dia hitantara ny fanandramana efa nataony hanoritra ireo dingana fandimbidimby vita tamin'ny nitarihan'ny fanahy masina azy miresaka ny amin'ny hanohanany sy ny hetahetany ny fahalalanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay nirahany izy toy izany koa ny vokatry ny fikatsahan'ny soratra masina ireo fivavahany fangiry firiny fanahana ary ny tenin'i Kristy taminy hoe voavela ny erokareo tsy tokony ho fahita na eo amin'izy na eo amin'izy izany hoe hitanan'ireo zavatra ireo tsy ambaratelo ary izay feno ny fitiavan'i Kristy dia tsy hanao an'izany mihitsy arakaraka ny ametrahan'ny tompo amin'ny fahamarinana masina ny ho faniriny mba handraisan'ny hafa koa izany fitahiany izany ary arakaraka ny hampahalalany ny aretsaribedin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia hitomba hatrany arakaraka izany koa ny fahasoavan'i Kristy ho zaraina aminy ny toetra mampanahintsika sy ny fanandramana ataontsika no nametra ny hery avy amintsika ary miasa amin'ny hafa mba handresentsika lahatra ny hafa amin'ny herin'ny fahasoavan'i Kristy dia tsy maintsy fantatsika aloha ny hery ao am-pontsika ao amin'ny fiainantsika ao amin'ny fiainako izany ao amin'ny fiainanao ny filazantsara sehontsika ho famonjena ny fanahy dia tsy maintsy ho filazantsara izay fanamonjy ny fanahyntsika ihany koa amin'ny alalan'ny finoana velona an'i Kristy ho mpamonjy ny tena manokana ihany no mety hahatonga ny hery avy amintsika ho tsapa eo amin'izao tontolo izao izay tsy manam-pinoana raha tiantsika ny hitarika ny mpanota hiala avy amin'ny rika mahery dia tsy maintsy ho tafahorina mafy eo amin'ny vatolamy ty Kristy Jesosy isika famantarana ny maha-kristianina dia tsy marika eto eo ivelany tsy ny fitondrana hazo fijaliana na satrim-poninahitra fa izay asehon'ny firaisan'ny olona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'ny fahasoavany aseho eo amin'ny fiovan'ny toetra am-panahy no andresen-dahatra n'izao tontolo izao fa naniraka ny zanany ho mpanavitra azy Andriamanitra tsy misy hery hafa izay afaka
nodidina fanan'olombelona ho manan-kery tahaka ny hery miasa avy amin'ny fiainana tsy misy fitiavatena. Ny fonjan-kevitra mahery vaika indrindra manohina filazantsara dia ny kristianina be fitiavana sy mateody. Raha fitena ny lesonantsika androany dia rehefa nandray ny fahasoavana ny olona anankiray dia tsy voatanao am-pony eo fa tiany izara izany amin'ny hafa satria zavatra mahasoa izay no mahavaovao mahafaly azy. Raha mahatsikaritra isika na dia eo nanaovan'i Kristy fahagagana aza fony teto tany dia tsy nahatana nataon'ny tompo taminy fa tsy maintsy nizara izany amin'ny hafa. Ohatrany koa ireo rehetra nanaradian'i Kristy. Ianao koa ankehitriny amin'ny vanim-potoana izay iainantsika izao dia maro nanaovan'i Kristy fahagagana. Tsy ho vitany mihitsy ny tana samy rehery ho tsiambaratelo izany, fa ny fanahy masina miasa ho aminy dia manosika azy ijoro vavolombelona manjakariva amin'ny olona izay fantany, amin'ireo izay misedra ady sarotra tahaka azy ihany koa, ka izany no hery ho an'ny hafa satria fijona vavolombelona nataon'i Kristy eo amin'ny fiainany ny mahakasika an'izany. Tahaka izany ny fahasoavan'ny filazantsara izay mahenika an'izao tontolo izao. Isika ihany koa dia manaparitaka an'izany filazantsara izany amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay ataontsika eny amin'ny misy antsika eny. Mety tsy afaka ny toriteny ianao, mety tsy afaka ny anao fandalilana manokana ary anao asa fitoriana mivantana amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra eny amin'ireny olona ireny, kanefa azonao atao tsara ny mijoro vavolombelona ny amin'ny nataon'ny tompo taminao isan'andro eny amin'ireny olona ireny. Fantatry ny tompo ny mahakasika anao ary hainy fa ny fizaranao any amin'ny hafa ny nataon'ny tompo taminao dia manamarika ihany koa hoe aiza ho aiza ny toerana misy ianao momba ny Kristy ve sa momba ny Satana. Dia aporisika hatrany isika mba hijoro vavolombelona ny amin'ny Kristy, mba ho hery ho an'ny hafa fa izany ihany koa ny fototra ampijoro antsika ny fanarahana anazy. Vavaka isika, saotra anao izay raha ahoany amin'izany lesona nomenao anio izany. Saotra noho ny fahasoavany filazantsara izay omenao anay ary ampio izahay tahaka ireo maro aminao ihany koa mba hijoro vavolombelona ny aminao manjakariva, ka tonga izany fahasoavana izany hanenika an'izao tontolo izao ary indrindra ho fampaherezana ho an'ny hafa ihany koa. Tononona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.